Mazava nahatongavan'ireo helikoptera Alouette 2 miisa 4 namidiny mpivarotra fitaovam-piadiana antsokosoko tamin'ny fahefana avo ny tetezamita eto Madagasikara ny taona 2024 hoy ny mpanao gazety belge avy amin'ny fahitalavitra TV5 ny alahady 7 aprily lasa teo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampalalambavao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao miarabanao ihany koa Barandrazafy. Sy belanandre mazava miarabanao ary miarabantsika mpijery rehetra isa tokantrano ihany koa amin'izao alina izao. Manasantsika ranaraka ny vaovao hatramin'ny farany namoaka vaovao momba ireo helikoptera Alouette 2 miisa 4 izay novidin'ny fahefana avo momba ny tetezamita ny taona 2024 ny mpanao gazety belge amin'ny fahitalavitra TV5 Monde ny alahady 7 aprily lasa teo. Mpivarotra fitaovam-piadiana antsokosoko no nividianana ireo helikoptera Alouette 2 ireo. Alouette 2 ireo raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety belge atao amin'ny RTBF ny magaga hoe ny mpanao gazety belge dia ny fomba nahatongavan'ireo helikoptera ireo taty Madagasikara heritaona taorian'ny fanonganam-panjakana niseho teto an-toerana fanadihadiana ary eo amin'ny sariny TV5 Monde. Atterrir entre les mains d'un trafiquant d'armes et chose étonnante, ces hélicoptères se sont retrouvés à Madagascar après le coup d'État d'Ange Rajouel en 2009. Reportage de nos confrères de la RTBF. Des armes belges aux mains d'un connu. Tonga eny am-pelatanan'olo tsy fantatra amin'ny fitaovam-piadiana belge raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety ny Libre Belgique. Tamin'ny taona 2024 dia nivarotra fitaovam-piadiana miaramila amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena belge tao anatin'ny famerenana ny famatsiam-bola amin'ny fampitaovana indray ny tafika belge. Tamin'ny taona 2024 nisy helikoptera ny isa 7 efa nesorina amin'ny fitaovam-piadiana tao anatiny. Ireny karazana Alouette 2 ireny namidy tamina orinasa iray tao Bruxelles izay tantanana olona tsy fantatra miatomboka amin'ny DV ny anarany. Tamin'ny farany taona 2024 taty Madagasikara no nahitana ny 4 tamin'ireo helikoptera ireo mba ho ampiasainy miaramila ny Andry Rajoelina izay nanatanteraka fanonganam-panjakana iray taona mialoha. Ny olana nefa dia tokony tsy ho afaka miala ny sistany belge ireo helikoptera Alouette ireo. Dans le contrat qu'elle a signé avec tanatin'ny taratasy fanarahana tamin'ny tafika belge dia nisy ny anaran'ny mpividy farany mazava ary nisy andininy laza fa raha te hivarotra indray ireo fitaovandreo ivelan'ny firenena belge dia tokony hangatahakalalana amin'ny fanjakana belge tsy izay anefa no nitranga. Autorité belge compétente, ce qui n'a pas été le cas. La défense a pourtant continué à mbola vendre mitohy nivarotra helikoptera tamin'ny orinasa io ihany anefa ny tafika belge. Eo anelalela ny volana novambra 2024 sy ny mars 2024 helikoptera Augusta A109 kojakoja ary fiaramanidina Airbus A310 mbola namidiny tafika belge tamin'ny orinasa tsy fantatra io ihany. Mbola atahorana noho izany ny zavatra hitranga any aoriana satria ilay tompon'ny orinasa ny vidin'ny fitaovana rehetra antsoina amin'ny solona anarana hoe DV dia voaroiroy amin'ny famotsiam-bola, fivarotana antsokosoko fitaovam-piadiana na ihany koa fangalarana fiaran'ny tafika tao Frantsa. Vaovao izay voaangony sampandrara ao amin'ny tafika belge. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que même au sein même de la défense, le service de tena vente... tahorana ihany koa na ao amin'ny tafika belge aza na ny sampandrara misahana ny varotra dia tsy nahafantatra fa voaroron'ny sampandrara pitsikolovan ity tompon'ny orinasa antsoina hoe DV ity. Hitantaratra fa tsy nisy ny fampiresana teo amin'ny sampandrara roa ireo dia ny sampandrara ny fitsikolovana sy ny sampandrara ny varotra. dossier dans le département des renseignements sur la personne à laquelle on s'apprêtait à vendre du matériel. Tsy mety hanao fanambarana momba io raharaha fivarotana fitaovan'ny tafika belge io hatramin'izao ny ministry ny fiarovana belge noho ny raharaha atahorana anaratsy endrika ny tafika belge. Tsy afaka ho amarinina koa nefa hoe ankoatra Madagasikara dia efa nisy ny firenena hafa nividy ireo helikoptera ny tafika belge izay tsy mazava ny fomba nivarotana azy ireo. Ny azo antoka loatra dia mampametra-panontaniana ny fitsipika ara-moraly mifehy ny tafika belge amin'ny fivarotana fitaovan'ny tafika belge.